ho anao hiditra hianatra, ho anao hiditra hiasa, ho anao mety hoe hanomboka stage, ho anao mety ihany koa hoe andeha hifindra toerana any amin'ny faritany, any ampita fa tsy hainao hoe inona ny hanombohana azy dia arao ty fandaharana ity fa amaly ny fanontanianao. Faly miarabanao tonga sondray ato anatin'ny fandaharana ny HATANORANA, Johanna RAZANAKOTO miaraka aminao. Ho anao mety hanomboka fianarana, mety hoe hanomboka stage ihany koa, mety hanomboka asa, hiova asa, andeha hiova toerana hafa, hiova environnement ohatrany, dia tsy fantatra hoe ahoana ny ataonao fa ny androany milaza aminao hoe masahy, mifonce va midira tanteraka ataovy ao daholo amin'izao fanombohana izao, atombohy Amin-Kery ny fanombohanao. Misy tantara zay anatin'ny baiboly amin'ny bokin'ny Daniel, mamaky ny toko voalohany ianao dia misy zatovo anankefatra, Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia Daniel, zareo zany prince tany Joda ary zareo dia avy eo nalefa tany Babilôna lasa babo, dia zareo nefa anisany sélectionné zany hoe anisany hoe afaka hiara-iasa amin'ny mpanjaka, dia rehefa anisany sélectionné tao anatin'izay zareo dia andeha hanomboka an'ilay izy zany zareo, dia nataony zareo andeha hanomboka Amin-Kery izy dia nataony nanao fifadikanina izy, izay le hoe manomboka Amin-Kery. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy Amin-Kery na mitanjaka fa mifanahiko izy Jehovah tompony maro, Zakaria 4:5-5 misy an'izay. Ohatr'izay zany le manomboka Amin-Kery, tsy hoe akory hoe force extérieure hoe za tena mafy be, za tena mahay be, notiko ohatran'izao, za mahafantatra an'izao, fa atombohy Amin-Kery, atombohy amin'ny alalan'ny vavaka, atombohy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, atombohy anaty fifadikanina, manokana ohatra hoe indray andro manokana ho an'ilay zavatra ho ataonao, dia apetrao feno am-pelatanan'Andriamanitra, anomboka fianarana ohatra ianao, apetrao feno am-pelatanan'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra mihitsy ty Andriamanitra andeha hanomboka an'ity fianarana ity, tena apetrako feno am-pelatananao, matoky anao Andriamanitra, za kosa tsy maintsy tafavoaka amin'ity, fantatra hoe rehefa am-pelatananao ity dia tsy misy maharombaka, tsy maintsy tafavoaka mandresy, tsy maintsy azoko io diplôme io, tsy maintsy tratrako io moyenne io. Raha ohatra koa ianao hoe hanomboka hiasa ohatra dia mbola tsy fantatra hoe ho tafiditra ianao sa tsy, dia atombohy apetrao feno am-pelatanan'Andriamanitra, fa io tsy ny fahaizanao no mitondra an'io, tsy ny volanananao mitondra an'io, fa manomboka Amin-Kery miankina amin'Andriamanitra dia mandresy ianao. Na fa io na mpianatra ary dia hoe tsara be daholo ny fitaovako, tena complet daholo nge reto hoe zavatra sady nahazo fourniture vaovao sy ny sisa, tsy mahafantatra ny ho avy ianao, tsy fantatra hoe zavatra arinao, mety misy foana ny tampoka, mety misy foana ihany koa ny devoly manakatsakana eny, fa nenao atombohy Amin-Kery, anticipe den'izao, aza velany devoly fa raha vao den'izao izay zavatra rehetra mety plan ihany, dia raha vao hidiro anatin'ny vavaka, hidiro anatin'ny relation miaraka amin'Andriamanitra, hidiro anatin'ny famonjena fotoam-bavaka, fa zany ny fomba handresenao, dia avy eo ho azonao amin'izay ny zavatra rehetra, ho azonao amin'izay le zavatra tianao azy io. Mety hoe fa nanana eritreritra ihany ianao tany aloha tany hoe za kosa mba teo 3 premier, za kosa mba teo tafiditra amin'io asa io mihitsy, io boaty io tena mila tafidirako io, fa nefa tsy tafiditra mihitsy, fa androany atombohy Amin-Kery, izay le fidirana mampahomby anao, dia avy eo ianao ho tafiditra ao anatin'le izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra fankatsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao zany rehetra zany. Izy koa ny tenin'Andriamanitra hoe olohany ianao fa tsy ramony, zany mety olo-tsainanao. Ozy izy koa ny tenin'Andriamanitra hoe fa manoatra no mpandresy ianao miaraka aminy, tsy maintsy azonao io, na ohatra ary ianao hoe mety hoe efa nianatra ianao, mety hoe lavo ianao tao anatin'ny fianarana, mety hoe tsy voaray ohatra ianao, na ihany koa hoe mety hoe midouble na hoe tsy afaka examen, fa rehefa manomboka Amin-Kery ianao, rehefa atomboka ao amin'ny Jesosy le izy dia tsy maintsy ho tafavoaka ianao, tsisy an'izany tsy menatra mandrakizay ny olo koa izy ny tenin'Andriamanitra, fa ianao manomboha Amin-Kery, apetrao feno am-pelatanan'Andriamanitra, aza matahotra hoe dia ahoana ny olona rehetra nge ohatran'izao sy ohatry vao daholo ny ataony, fa tiany ianao atombohy Amin-Kery, atombohy miaraka amin'ny Jesosy, dia tsy maintsy ho tafavoaka ianao. Raha ohatra ianao ka mianatra ka hoe
anala examen dia ho afaka fanadinana ianao amin'ny anaran'i Jesosy zany raha ohatra ianao ka hoe hiditra hiasa ianao andeha hanao entretien ianao dia ianao anisan'ilay voafidy ahita fity ianao amin'ny anaran'i Jesosy zany raha ohatra ka ianao ihany koa ohatra le hoe tsy afaka examen tamin'ny farany teo fa amin'izao ianao hanomboka mikery ianao dia ianao le ho afaka sady anisan'ilay tena hiavaka ao anatin'ny promotion anao rehefa manomboka mikery amin'ny anaran'i Jesosy zany dia sahiny manomboka mikery aza matahotra manomboka mikery fa tsy maintsy tafavoaka ianao tsy maintsy vitanao io miaraka amin'i Jesosy tsy amikery na mitanjaka fa am'fanahin'Andriamanitra inao fa nisy zavatra niraisinao ho sahanomboka mikery ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany Johanna RAZANAKOTO niaraka taminao tahiny Jesosy